tsara tsika jiaby. Assalamu alaikum. Andriamatoa filohan'ny Republika de Madagascar, Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy anareo membre ny gouvernemanta rehetra tonga eto, Andriamatoa Président l'Assemblée sy anareo solombavambahoaka magnatrika eto, Andriamatoa Préfet de police, Andriamatoa filohalefitry ny teny-meram-pirenena, ianareo manambonahitry jiaby civil sy miaramila, ianareo ben'ny tanàna, ianareo directeur régionaux zay tonga eto, ianareo ianareo mpanolotsain'ny commune, tompoko lahy sy tompoko vavy, mbala tsara tsika jiaby. Ravoravo naviany Ray aman-dreny maventy. Ny voalohany koragna dia ny fisaoragna Ndragnahary satria izy no nanome antsika tombonandra nahafahantsika jiaby ny famovory eto, ary misaotra Andriamatoa filoha koa navy nanome voninahitra ary nitondra vahiny maro amintsika eto, nitondra ministra ary nagnano conseil des ministres. Maro be ny raha voatapaka tanatin'ny conseil des ministres atao. Maro ny tombony azontsika eto Anosibe. Maro koa ny zavabita eto, indrindrandrindra ny lalana. Efa mahery ny atsasaka siècle za monsieur le ministre fa monsieur le président fa sambako nahita eto Anosibe lalana tsara karaha io, tegna lalana manara-penitra. Maro tany magniry tiahazo raha karaha io fa atsika Anosibe eto nahazo tombony. Ke mankasitraka Andriamatoa filoha ary mangataka koa zay ny mbazahoagna camion poubelle andesinay agnadio tanàna, ary misaotra koa amin'ny tragno tsara ty, ary zay vogny agnaramaso ny fikobabiagna na entretien ny tokotany sy ny tanàna tsara zay namezanao ty. Mangataka koa zay mba hisiany tanàna karaha ty vaovao hafa koa. Eto dia miarahaba sahady anareo 80 zay nahazo fotodrafitrasa, nahazo tragno, io ny maha olombelogno ny olombelogno. Ke tegna misaotra président fa hainao hitanay fa tegna tia zay Anosibe eto anao satria nahazo tragno fipetrahana, nahazo raha maro. Za tsy koragna raha jiaby zay fa koa koragna jiaby zegny tsy ho tatrany andrahaly eto asika. Maro raha vita eto ary maro koa raha mbola atao araka nambarany tamin'ny conseil. Hitako fa ary tsapako tegna manana fitiavagna antsika président. Izy koa koragna jirama atao tegna ny adiviny mafy ny ampijozoagna vidiny jiro eto amintsika Anosibe. Tsy agnalavagna koragna monsieur le président, tegna mankasitraka mankateligny amin'ny favianao ty nitondra vahiny maro ary tompon'andraikitry maro amaha olagna eto Anosibe ty. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Andriamatoa ben'ny tanàna Anosibe nitondra amin'izay lahateny izay, mangataka ny Andriamatoa sekretera mpanjakana misahana tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana andray ny fitenenana. Andriamatoa filohan'ny Republika Madagasikara, Andriamatoa ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta, eo anao Andriamatoa filohan'ny antemera-pirenena, nareo honorable député, sénateur, atarian'ny vice-président miaraka aminareo ao, sika membre ny gouvernemanta, Andriamatoa gouverneur ny faritra Diana, Andriamatoa préfet, nareo ben'ny tanàna zay ianako manokana ny maire ny Anosibe, zay sady département maire anisan'ny lehibe indrindra ny commune anao. Tompoko lasy tompoko avy anzay na manano mbola tsara nareo eto Anosibe, indrindra sika zay nahazo tombotsoa tamin'ity dedikasany filoham-pirenena ity. Tsy fatao lava ny fitena Andriamatoa filoha kanefa tompona andraikitra ny département amin'ny andraikitra ny toeram-ponenana dia mba misy teny kely atao ihany. Voalohany indrindra araky ny ambarako foana hoe fasaina politika lehibe ny haitarika naseho anao satria ny fiatrehana ny tontolon'ny toeram-ponenana dia zavatra sarotra.
nijanona tany amin'ny premier république ny fanaovana trano maro indrindra 11 000 ny vita tamin'izany tamin'ny alalan'ny sematy. Tsy nisy fitondram-panjakana saniatrika ny olana telo ny azahoana trano fonenana. Voalohany amin'izany ny olana dia mitahiry tany, izay ny misakana ny olona tsy hanao trano fonenana. Faharoa dia ny fahazahoana ny famatsiam-bolana ny crédit bancaire izay manahirana dia manahirana amin'izao fotoana izao. Ary ny fahatelo olana Madagasikara dia ny ambany fa efa mividy ny tokantrano malagasy ka sarotra ny mahazo toeram-ponenana. Izany nefa dia tsy nasakana anao nametraka finiavana ara-politika, ametraka vahaolana ary tondra vahaolana isaka ny sokajy tokantrano malagasy. Ao ny meuble mora ho an'ny cadre izay afaka miasa napetraka ao izany, ao ny trano mora ho an'ny cadre moyen resantsika izay afaka tsy ny mpiasa miditra ao anatin'izany, ary novalianao ny etaetan'ny malagasy izay sady tsy mba manana compte bancaire, tsy mba manana fahafamividy dia nanaovanao ny programme autoconstruction ilay zara-tany voajary ho resahanao rehefa avy eo, sy ny école sy hôpitaly, lalana sy filany olona dia nareo ihany manorina azy. Ngeza be izy satria efa varotra fito eto Madagasikara rehefa misy amin'izao, ary tohizatsika raha ny district rehetrarehetra isaorany evony ministeran'ny fanajariana ny tany amin'ny fiara-miasa amin'ny fitadiavana amin'ireny tany izay ho atolotra amin'izany programme izany. Tsy nijanona eo ianao fa nitsinjo koa ireo izay kelikely soraboly dia any Antsirabe tokony ozy main extensive kelikely aloha dia manitatra izy. Tsy nijanona eo ilay matofilo fa nametraka programme ngeza be ho an'ny trano nentim-paharazana naovozina izay misy 20 sy 900 efa tokony tokanana atoato miaraka amin'ireo mesure communautaire any amin'ny faritsy ny conteste izay mena maimaimpona ho an'ireo olona izay ravan'ny cyclone ny trano. Ary ngeza indrindra izay tsy ho adino dia famana ny olona ny tanan-dehibe izy ao mitenikasa akonana miarina izay tiana namenao na raha-pahamehana dia mena maimaimpona ireo olona izay mipetraka tanan-dehibe ka miditra ny amin'ny fiavotana ara-piariana amin'ny resaka fambolena. Izany ezaka izany dia tsy hainay tsy isaotranao miaraka amin'ny gouvernement manontolo amin'izany ezaka izany, ary isaoranao tamin'ny fiankevitry ny ministre omaly nanoana amin'izany fanotarana izany. Tanàna Nosibe ity misy atsika ty no Ampasindava nataony tsara rivotra izay manelanelana ny fivoarana ngeza be be indrindra dia ato Tsamanjary ato Madiro kely, Zelleville izay karazana centre ihany ny asitsika ny titrano mora ity. Ity dia 20 isa. Isaorana koa ianao nanome lalana ny anitarana azy makahoarinao izay mbola tokony hisy immeuble ty aloha hitantsika eto mbola ho an'ny Nosibe izay, ary isaorana lehibe anao izay anazava izay ho resantsika rapitso ny tanàna vaovao izay ny Madiro ho resahanao rehefa avy eo, satria mitombo dia mitombo ny olona eto Nosibe raha ny vinavina 3 alina sy ray hetsy nareo izao 130 000 any amin'ny taona 7 any sy 7 mety 200 000 ny isan'ny mponina eto. Zava-dehibe ny fitadiavana vahaolana mikasika ny resaka fanorenana trano fonenana satria zo fototra ny trano fonenana. Dia misaotra Andriamatoa Filoha ary vonona amin'ny torohevitra menao mikasika ny orinasana Logsemady izay tsy maintsy hanohy ny vahaolana rehetra mikasika ny faharetana trano fonenana, ary lara-pahamena amin'izany ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina. 420 metatra toradroa duplex trano misy rihana no nomentsika, misy lakozia dia misy toilette WC, misy fanaovana fandrahoana charbon ivelany, any ambony misy chambre ho an'ny ray aman-dreny sy ny ankizy. Dia ny vidiny izay namezan'ny fanjakana azy dia izay lany ihany tamin'ny ambenana azy, tsy misy tombony raisiny fanjakana. Tsy natao luxe be ilay izy satria lasa lafo loatra. Dia eto Andriamatoa Filoha tsy maintsy takindreto olona reto zavatra roa mba ho lazaiko aminao. Nisika miresaka fa ny viditrano dia mba ahafahana manohy an'izany tetikasa izany dia ilaina ny fandoavana azy. Misy amin'reto ampahan'olona reto nefa mba mangataka ny ao anatin'ilay 2010 taona amin'ny fisitrahana amin'izy ny fandoavana azy, mety 10 taona nomena miaraka amin'ny analogy maimaimpona tsy sisy zanabola izay vitany mangataka ny anitarana an'izany dia voaraizana. Faharoa dia misy etaeta koa ny mponina any Madiro any izay mba ho resaka eto amin'ny tsy resahana be ny tanàna teo
ny tazomatsika ny terrain de foot zay efa resana maly ao anatin'ilay tanàna vaovao. Izay no afatra Andriamatoa filoha makasitraka sy makatelina atsika misy be 3 arivo mahery nareo ny soratra anarana 20 ny voasarika tao anatin'izany. Isaky ny manao toeram-pilenana dia tsy latsaky ny 3 arivo Andriamatoa filoha ny misoratra anarana midiky zany fa lehibe dia lehibe ny filana ka dia mampanantena zahay eto amin'ny département tany toeram-pilenana fa anohy niezaka izay tarianao ny fanaovana trano filenana. Makasitraka tompo plasy tompo vavy. Ampiasatsika Andriamatoa sekretera-panjakana misana tanàna vaovao sy ny toeram-pilenana nitondra an'izay fanazavana izay. Fa anisan'ny tena andrasantsika amin'ity fitokanana ity ny lahaten'ny Andriamatoa filoha Repoblikan'i Madagasikara anany fitenenana tompoko. Tompoklasy tompoko-vavy voatonga teto Anosibe izahay tamin'ny omaly dia tena tsapako tanteraka vo niala teny amin'ny seranam-piaramanidina dia fa tsy mifofona ilongilangy ihany no manitra fa ny fanovana sy ny fiovana sy ny fivoarany eto Anosibe ny aravoravo ny olona rehetrarehetra dia hita fa manimanitra ary tena miova sy mivoatra tanteraka Anosibe ankehitriny tompoklasy tompoko-vavy. Ravoravo ve aloha nareo sa tsy ravoravo? Asotehaka soraka mafy be raha ohatra ka ravoravo be. Tonga eto Anosibe daholy ny tompon'andraikitra isatokiny satria teto Anosibe no natao omaly ny filakevitry ny minisitra. Rehefa manao filakevitry ny minisitra amina tanàna na distrikta iray ny gouvernementa dia mijery fotony hoe inona avy ny foto-drafitr'asa mampijaly ny vahoaka ary tokony ho atao, inona avy ny asa efa vita ary inona ny mbola tokony ho atao. Raha mikasika Anosibe manokana no resahana dia mba samy milaza aminareo fa efa mazava ny lalantsika ary efa vita atsika ihany koa ny lalana amin'ny fanovana, amin'ny fampandrosoana na ny modernisation an'ity Anosibe ity. Ka omaly zay dia nivory tao anatin'izany filakevitry ny minisitra any ary tonga eto daholo ny tompon'andraikitra isatokiny. Ao ny Andriamatoa Prime Ministre, lehibe ny gouvernementa miaraka amin'ireo ministra rehetra. Ao ny président ny Assemblée nationale miaraka amin'ny vice-président sy ireo député. Ao ihany koa ny vice-président ny Sénat sy ny sénateur. Ao ny tompon'andraikitra isatokiny, ny be ny tanàna, ny préfet, ny chef de district. Ao ny ireo tale maro isan-karazany. Midika zany fa manandanja loatra aminay, manandanja loatra amiko ny fampandrosoana n'ity Anosibe ity. Ary mino nareo matokisy nareo araka ny tenen'ny Andriamatoa be ny tanàna teo, maro ny mpitondra ny fanjimy efa misy ihany ny eritreritra mpandroso fa zao efa manga ny lanitra, mipotsaka ny masoandro ary zay ny teneniko anareo mipotsaka ihany koa ny masoandro amin'ny fampandrosoana ny Anosibe tompoklasy tompoko-vavy. Ekena sa tsy ekena? Asotehaka marobe ara eketrika zany tompoklasy tompoko-vavy. Tonga eto amin'izao toerana zao tsika, ianareo dia efa afaka miteny hoe hitokana an'ity cité ilangilangy eto Anosibe ity.
mba fanontaniana napetraka hoe oviana mo no mba nisy hoe cité amboarina sy natao zany teto Anosibe. Nanana ny any Antananarivo ny cité Ambohipo, ny cité Ampefilo, nisy ny cité maro any amin'ny 67 hectares. Fa zao tsika manana ny cité manitra sady miverovero satria cité ilangilangy, zay ny cité eto Anosibe miaraka amin'ny président Andravelo atao filato. Tsy voalohany io sady tsy farany satria zao ny zavatra ho ataotsika dia androany zao cité zao zany dia mirindra avokoa ary valopolo nisan'ny olona zay isitraka an'izany cité izany. Ao anatin'izy io dia natao hoe inona ny tena mety ho an'ny fianakaviana anankiray. Dia ao anatin'ity cité ity zany dia manana safidy ny olona zay voasarika sy mahazo azy. Ny voalohany dia afaka hoe tonga dia alohan'ny dolo le vola raha manana fahefana amin'izany izy, dia tsy misy zana-bola. Na alohan'ny mandritra ny 80 volana na 5 taona, tsy misy zana-bola fa alohany tsy kelikely ihany koa. Na alohany ao anatin'ny 10 na 15 taona, fa amin'izay ndray zany dia maka volany amin'ny banky dia somary misy zana-bola. Fanombohany zao satria zao betsaka taminareo ny teny hoe tsara le cité monsieur le président, fa izay tsy voafatina ary tsy afaka ny sitraka tao anatin'ny fisarihana. Dia zao ny zavatra lazaiko aminareo hoe fanapa-kevitra zay efa namafisiny tao anatin'ny filakevitry ny ministra dia zao itsy eto Anosibe ity no mbola manana tany betsaka afaka anorenana indrindra eto Madagasikara. Ny zavatra ho ataotsika zany dia zao tamin'ny andro ny fanjanahantany no anisy ny plan d'urbanisme, zany hoe mirindra hoe ty atao lalana, zao ihany rehefa ny trano afaka atao, reto ny fotodrafitrasa mila atao anatin'ity tanàna ity. Noho izany dia zao no ataotsika. Ary fanapa-kevitra efa niraisina atao anatin'ny filakevitra ministra ny hoe nisy kajin'olona rehetra, nisy kajin'olona rehetra eto Anosibe miala any amin'ny mpitondra bajaj, any amin'ny mpivarotra, mpiasa-panjakana sy ireo olona zay mitady ravinahitra na ny diaspora any ivelany, dia omentsika ny anjara sahaza anazy koa mba hanatanteraka ny nofinofin'izy ireo mba afaka manorina, afaka manangana trano eto Anosibe. Dia tena sa tsy kely mety hoe zany no sa tsy mety zao ary no ataotsika satria efa fantatro fa liny anareo. Nareo mantsy efa misy mangasy azy hoe tsara le trano président fa zay ohatrany mba tsy nahazo fa mba te ahazo. Marina sa tsy marina? Ahoana tokoa moa ny azahoany ny mpitarika posina mpitondra bajaj ahazo trano ohatranyity? Tsy possible. Fa zao manana tetikasa ahafahan'ny olona rehetra, nanareo rehetra manatrika ireo ary ahoana ny ahafahanareo mahazo tany. Zao no ataotsika. Misy tany maromaro zay efa nifaritana atao amin'ny conseil des ministres omaly eto Anosibe. Zany hoe ty Anosibe ty no ataotsika fitaratra ny fampandrosoana amin'ny resaka fananganana, manerana ny fananganana trano, manerana ny Madagasikara. Nofinofin'olona tsirairay avy izy moa mba tsy hanofy hoe mba anana ny trano, zay hoe mba anana ny trano ho azy. Marina sa tsy marina? Hoe mba ny anara mba manana trano fotsiny isitrihana mihinan-kavy, dia ravoravo zay monsieur le président, dia ataoko ravoravo nareo mihinan-kavy androany. Zay no ataotsika. Zao no ataotsika. Misy tany maromaro zay araka ny teneniny Andriamatoa secrétaire am-panjakana ny misana tanàna vaovao teo. Misy antony matoa nanao an'io sampana iray io teo nivon'ny gouvernement tantenako. Ny ataotsika dia misy tany maromaro zany eto Anosibe zay atao parcelle maromaro miala amin'ny 300 mètres carrés. Ny vidiny zany dia eo amin'ny 3 millions ka hatramin'ny 6 millions d'ariary fara fabetsana. Ny zavatra ho atao amin'izy io dia ny ministera na ny fitondram-panjakana anamboatra ny lalana, apiditra ny rano, anamboatra ny sekoly, anamboatra ny CSB2, anamboatra ny commissariat, ny hôpitaly sy ny zavatra maro samihafa ao anatin'izany tanàna goavana sy lehibe vaovao izany.
tsy ny fitondram-panjakana intsony no manao ny trano satria rehefa fitondram-panjakana no manao ny trano dia indraindray maharitra taona 2 taona 3 taona avy vao vita ny tetikasa ohatran'izao fa ny zavatra ao ataontsika zany ao anatin'ny enim-bolana dia ho fitaina ny aménagement an'le tany tsirairay avy dia mividy amin'izay nareo zany mividy daholy misy zany mividy ny olona tsotra na ny mpitondra bajaja na ny mpivarotra na ny olo-tsotra na tsy mpiasa mpanjakana dia afaka mividy tany ao anatin'izany tany zany fa ianareo ihany manao ny trano tsikelikely ny plan fotsiny no atao hoe tsy maintsy ohatran'izao ny plan ao zany ny hoe le trano falafo dia apetraka hoe case traditionnel amélioré ohatran'izao kosa tsy maintsy abeany dia mirindra daholo tsy afaka atao lehibe tsy afaka atao kely any amin'ny tany hafa indray dia afaka atao ohatran'izao ihany le plan fa nareo ihany manamboatra anazy mety ho moramora kokoa dia nareo manamboatra tsikelikely anazy eo ary isany koa ny toerana hafa izay hovidiny ny diaspora na ny olona hafa manamorona ny laka manamorona ny ranomasina dia ny fitondram-panjakana ihany koa ny mampiditra ny rano manao ny lalana dia samy manorona tsikelikely eo itsika menakavy mba azo ny tandrify azy mba azo ny sahaza azy ny vahoaka ny Mosby Ranomanontolo sy ireo izay te hisitraka an'izany mba hampandroso an'ity Madagasikara sy Mosby ity kokorasikany mety sa tsy mety zany ny zavatra ho ataontsika ary zany zavatra ho ataontsika zany tsy andrasanela fa efa tapaka atao anatin'ny filakevitry ny ministra Omaly ary ny sekretera-mpanjakana rapitsy any androany any dia hijery an'ireo tany ireo dia efa nao ny plan izy ireo dia efa anatanteraka an'izany zavatra tiako lazaina aminareo dia mirosontsika ary mandroso zany zavatra zany no ataontsika ny eto Anosy miala etotsika zao rapitso dia andeha ametraka ihany koa mivady fototra ametrahana ny parc solaire lehibe Omaly 5 mégawatts no ilainy eto Anosy amin'ny herinaratra 5 mégawatts ny parc solaire ao apetratsika rapitso zay no ataontsika amin'izay zany nareo amin'ny alalan'ny masoandro ihany tsy mila gazoal ntsony dia azo an'izany famokarana herinaratra zany ary mbola ao ampitombotsika 5 mégawatts io amin'ny taona ho avy zany hoe ny olona rehetrarehetra ampitombona ny branchement satria zao nareo raha mangataka amin'ny jirama hoe mba ampijirojiro dia mbola tsy manao ny jirama satria tsy ampy ny famokarana fa manomboka afaka volana vitsy afaka amin'ny herintaona farafatarany dia ho malalaka tanteraka ho libre tanteraka ny fampidirana jiro isaky ny tokantrano eto Anosy eto Place de Bavy Andriamatoa be ny tanàna nangataka ianao teo no hoe mba mila camion benne satria ny tanàna madio tokoa dia mila atao ny tanàna mandroso dia tanàna madio noho izany Andriamatoa be ny tanàna ampitiavana lehibe no anolorana any tanàna Anosy sy anao camion miaraka amin'ny benne anankidimy izay ho atolotra ho an'ny Anosy eto Place de Bavy tonga dia mety remarque Antananarivo dia ho tonga aty zay camion zay afaka andro vitsivitsy fotsiny Andriamatoa be ny tanàna ity toerana misy atsika ity eto amin'ny eto amin'ny logement Ampasindava fokotanin'ny tsara rivotra mandeha tsika efa vita somatsara ny lalana iny mandrapatonga ny andilana rapitso notokana atsika fa tena za aloha dia ravoravo satria rehefa makany mba mitsipika makany Maurice ianao mandeha makany La Réunion dia mba tsara ny lalana ary tena hoe tsara le mandeha makany amin'ny hôtely sy mitsidika an'izany tanànany Maurice zany fa ankehitriny tsika tsy mena amita fa raha mikipony masonao mandeha tsy mahita lavaka ntsony na dia kely azy tsy mare milatsaka tsisy lavaka ntsony andehanatsika tsy mena amita zany tsika amin'ny any Anosy Maurice na any Anosy La Réunion fa zao Madagasikara vao tena afaka mifaninana ary Anosy be minona reo ana fa Anosy be fotsiny dia afaka mifaninana tsara amin'ireo toerana fizahatany na any Maurice na any Seychelles na any Maldives satria vita ny lalantsika miroso ny lalantsika ary tsy maintsy ataontsika mandroso mamiratra hatramin'ny farany ity Anosy be ity to Place de Bavy ka dia mbola maromaro ihany moa ny fitokanana ho ataontsika androany satria mbola hitokana ny EPP tsika mbola ametraka ny vady fototra sy ny fanomboana efa mandroso izy ao ny parc solaire ary efa vo vita ihany koa ny parc solaire satria 5 mégawatts no apetratsika eto
fa 3 mégawatt efa vita ihany koa. Efa vita ihany koa zany hoe afaka volana vitsy dia tsy mijaly jiro tsony nareo ary eto Anosibe tompo klasy Tokovavy. Zava-dehibe zany. Ka dia maro ny zavatra mbola ho atao maromaro toy izao fa dia engany ary minsy matoka fa ohatran'ny anarany tia cité eto manitra mahaverivero nanaovantsika Anosibe dia hitokana any cité ilangilangy isika makasitraka Tokolahy makatela Tokovavy. Akakasika firenena tokoa ny Republikan'i Madagasikara mitondra an'izay lahateny izay. Sahorantsika dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izao fitokanana ny Ilangilangy City izao ka misy ny fanapahana ny ruban, ny fanokafana ny takela-bato amin'izany fitokanana izany. Ndao ary tokoa. Ya, fitokanana an'izao fotoafasy zao moa dia voasoratra sy miraikitra ato anatin'ny takela-bato izay misoratra amin'rambolamena izany hoe tsy afaka kosehana, tsy afaka fafana dia mipetraka ao anatin'ny tantara. Toy izao ny vakin'ny izany Republikan'i Madagasikara, fitiavana tanindrazana fandrosoana, cité Ilangilangy Anosibe. Notokanany Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny Republikan'i Madagasikara, noton'ny Andriamatoa Andriamanoisoa Gérard, sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenany, sy Andriamatoa Rakotomanga. Fa misy ny fandorana fanalahidy ho an'ireo solitena roa amin'izay amin'ireo valoma. Ya, dia anolotra moa zany tsika amin'ny fomba ofisialy ny reo zay misitraka sy nahazo an'izany trano zany dia omeko ny ao amin'ny ato amin'ny logement numéro 10 izany ao amin'ny 10 aviarinareo miaraka amin'ny zanakao zany dia tia ny lakile atolotranao dia ny zanako koa afaka maka kely ny lakile da aloha hita le 10 zay eto ka io zany dia zareo dia maleva malasana olo lehibe so matsara ato ny ankizy dia ahazo ny zavatra irina daholo ianareo dia engany ka hitondra soa sy fahasoavana ho anareo menakavy kely ny fahazahoana an'izao fisitrana an'izao trano zao. Eny dia iny lakile zany manokatra ny fivoarana sy ny fiainam-baovao anareo mianakavy kely.
Président,